Ireo vaovao ara-pinoana kosa no amara-paranantsika ny fampahalalam-baovao. Ao anaty ny fankalazana ny 12 taona ny asan'ny mpitandrina ao aminy ny FGKM Masipavinimerina amin'izao fotoana izao. Ny sabotsy teo Arambovy dia ny fanome fotoana teny antoerana ny zanaky ny fiangonana rehetra. Tatitra vetrany. Fotoana lehibe ny tao amin'ny FGKM Masipavinimerina sy nondaparitanin'ireo varatra ny sabotsy teo noho ny fankalazana ny 12 taona na mpitandrina an'Andriantsony Irina Mivady ao antoerana. Samy pastera avokoa moa izy mivady reto. Ny firalahin'ny mpitandrina no natosany fanompam-pavahana ary président synodaly no nitoriny tenin'Andriamanitra. Nisy ihany koa ny fanolorana sertifika ho fahatsiarovana ity andro miavaka ity. Dia nisy ny sahy fohy tamin'ny alalan'ny famakiana ny asa vitan'ny mpitandrina mivady nandritra izay 12 taona izay. Nandritra ny fanompam-pavahana ihany koa dia naneho ny fankasitrahana azy ireo ny fiangonana ary nakahery amin'ny fanatosana ireo asa mbola miandry. Fantatra fa mpamorikira ity mpitandrina ity ka dia ny fanaraka tamin'izany ny talentany ny fanomezana natotry ny fiangonana ho azy dia synthétiseur iray. Ny mpitandrina moa dia nanolotra hira iray ihany koa ho an'ny ireo tonga tamin'ity fotoana ity. Ary nivarana tamin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana izay mbola hitohy amin'ny alahady indray amin'ny fankalazana no tarihan'ny reny fiangonana sy ny zanaka am-pilezana.